koa amin'izany nazovo no mandre izany teniko izany ka manatanteraka azy dia hoariko amin'ny lehilahy endry izy izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be sady ny fofofofo ny rivotra ka namely izany trano io izany nefa tsy nianjera izy satria efa naorina teo ambony vatolampy. Fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy manatanteraka azy dia hoarina amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be sady ny fofofofo ny rivotra ka namely izany trano io izany dia nianjera izy ka loza ny fianjerany. Ny fahendrena raha ny bokin'ny oabolana no dinihana dia toe-tsaina mahay mandanjalanja sady mieritreritra lalina ny marina sy izay tokony atao na ara-nofo na ara-panahy. Ny endry dia mandinika mandrakariva fa ny mpiavonavina na ny adaladala kosa dia tsy mety handray anatra avy amin'ny izay olona manam-pahendrena. Ny fahendrena dia heverina ohatran'ny olona miantso ny hafa hihevitra ny lalany. Oabolana toko voalohany andininy fa 20. Miantso mafy ny ivelany fahendrena, manandratra ny feony eny an-dalambe izy. Raha eo amin'ny fiainana andavanandro na eo amin'ny fiarahamonina kosa no jerentsika, ny fahendrena avy amin'Andriamanitra mbola hafa ihany. Ny fahendrena zao tontolo zao raha lazain'ny ten'Andriamanitra ny Korinthiana voalohany toko 7:7 dia fahadalana eo imason'Andriamanitra. Fa ny Jakoba toko 7:7 kosa dia milaza fa ny fahendrena avy any ambony dia madio. Arak'izany ary Jesosy Kristy dia herin'Andriamanitra sy endrik'Andriamanitra tsy hita ary lazaina ihany koa fa lehibe noho Solomona izy ao amin'ny Korinthiana voalohany toko 2:7. Solomona ilay nahazo fahasoavana lehibe avy tamin'Andriamanitra ary tsy nisy olona nanam-pahendrena noho i Solomona na tany alohany rehetra na ny taty aoriana rehetra, nefa tsy nitandrina ny tena fahendrena izy fa very tao aminy ny tena fahendrena na dia nampianatra ny fahendrena aza izy. Jesosy Kristy ary arak'izany dia herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Korinthiana voalohany toko 2:4. Tsara lavitra noho ny volamena sy ny volafotsy ny tena fahendrena afatra ho antsika. Ny fitoerantsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny famelantsika ny teny ny toetra ao anatintsika ary ny fanakinantsika ny fo amam-panahintsika amin'ny fanahy masina mitoetra ao amintsika no azahoantsika fahendrena. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa aleo fahendrena toy izay ery.